Ia, dia ampifaliana indray no iara-banantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy mpanaraka ny fandarana fampaherezana vavaka ira fiderana. Efa betsaka zay toriteny sy fampianarana ary lesona zay nalefa tamin'izao réseaux sociaux zao na ny tambajotra tserasera na ny tambajotra sosialy. Maro de maro ny fampianarana sy fampaherezana fa androantsika de mbola misy fampianarana indray atolotra atsika amty anio ty ampitondraina ny lohateny hoe rehefa ny zavatra no tsy avy amin'ny fanahy masina dia mampisalasala ary azontsika lazaina ihany ko hoe rehefa ny zavatra ny mampisalasala dia tsy avy amin'ny fanahy masina zay teny anankiroa zay zany no ifampahirizantsika amin'ity androany ity. De amaky ten'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao ao amin'ny Isaia 40:30 de ny andininy 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-pandatsaka ny fanahy avy amin'ny avo amintsika ka ny hevitra ho tonga samavokatra ary ny samavokatra ho heverina ho ala ary toetra ny hevitra ny rariny ary ny fahamarinana onona ao amin'ny samavokatra ary ny samavokatra ho fiadanana ary ny vokatry ny fahamarinana de ho fiadanana sy fananana antoka mandrakizay ary ny oloko hitoetra ao amin'ny fonenana mandry fahizay sy ao amin'ny fialan-tsasatra feno fiadanam-po. Zay aloha zany no ambara amitsika voalohany hoe ny fanahy masina raha tena avy amin'ny fanahy masina ny zavatra anankiray de mitondra fiadanana, mitondra filaminantsaina ary hitanao mazava tsara mihitsy hoe tsapa mihitsy zany hoe avy amin'ny fanahy masina zany zavatra zany hoe ny fanahy masina mitarika. Fa rehefa tsy avy amin'ny fanahy masina ny zavatra anankiray de misalasala, mampitibitiby, tsy ahitana fiadanana. Ndao ny ozy rehefa tsika koa ny boky ny Efesiana fa mbola manambara amitsika hoe mitondra fiadanana ny fanahy masina. Efesiana 5:7 fa ny vokatry ny fanahy de ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana mamantatra izay ankasitrahan'ny tompo. Vokatry ny fanahy izy de ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Eto de milaza ny ten'Andriamanitra hoe tarika ho amin'ny marina rehetra ny fanahy masina, mitarika atsika ho amin'ny marina rehetra. Taria amin'ny fanahy masina ho amin'ny marina rehetra isika ary zay fitaria amin'ny fanahy masina zay no tena ilaina. Tsy tokony handeha amin'ny herin'ny saina na handeha amin'ny fitarian'ny fahaizan'ny tena manokana fa mila ny fitaria amin'ny fanahy masina. Irahako aty aminareo mipampinona ho Jesosy de ny fanahy masina ary izy no hitari-dalanareo ho amin'ny marina rehetra. Ry havana zay tia nambara amitsika de hoe raha misy zavatra ataonao zany ka hoe mampisalasala anao ary zay zao zay miteny aminao zao fa tena tratran'izany mampisalasala tsy hainao hoe tena izy ve ty sa tsy izy. Nisy olona nampanantena zavatra zay de takiny aminao daholo zao zavatra rehetrarehetra zao, takiny aminao daholo, mila certificat de résidence, mila casier judiciaire, mila bulletin numéro 3, mila permis, mila photocopie karapanondro, takiny aminao daholo de amin'ny farany kay fantatra ihany le zay mampisalasala zavatra tsy normal ty, tsy mitondra filaminantsaina. Fa raha ny zavatra no mitondra filaminantsaina, raha zavatra normal de tsy mitibitiby mihitsy ianao. Fa le zavatra zany tena hita mihitsy hoe tena mampitebiteby ary tena tsy normal le izy. De izay zany no fampiherezana menantsika amin'ity androany ity rehefa ny zavatra no mampisalasala de mailo ianao zay fa tsy avy amin'ny fanahy masina. Marina fa
tokony anana esprit de discernement na hoe faiza manavaka ny fanahy miasa isika na hoe fahaizana mamakafaka zavatra anankiray tokony ananantsika zay kanefa kosa mila mailo koa tsika hoe raha diso mampisalasala anao tsy mitondra fiadanana tsy mitondra filaminantsaina de tokony ielana tonga de miela mihitsy ary aza sina sentiment fa raha mbola miziriziry amin'iny ianao efa hitanao fa hoe misalasala ianao de tsy lamina ny fiainanao ary hitanao fa tena isy loza manjo anao raha ohatra hoe mbola toizanao ihany iny balama nefa ny tenin'Andriamanitra efa nisalasala ihany izy salasala ihany izy raha nitambazany balaka volamena sy volafotsy ary niatsasaky ny fananany balaka fa izy nefa mbola nandeha ihany efa nisalasala ihany izy andeha riasa tsy andeha de farany moa izy resy lahatra de mandehana ro zy Andriamanitra taminy zay zavatra zay zany rehefa ianao zany hoe fa hitanao mampisalasala anao le zavatra mbola miriska ihany ianao de ahita loza ny farany tsika kristianina zany de mena an'izay fahazavantsaina zay nomena fisainana mazava isika ato amin'ny bokyny Timoty de manambara mazava tsara fa tsy fanaoza no nomena atsika fa fanahy mahery ary tsy hoe fanahy mahery fotsiny fa mbola nampino hoe fisainana mazava donc evakitsika ny Timoty 2:1 fa tsy nomena Andriamanitra fanahy ny tahotra isika fa fanahy ny hery ary ny fisainana mazava fanahy ny hery sy fitiavana ary fisainana mazava be zany fisainana mazava mena Andriamanitra fisainana mazava isika rehefa noho izany anjaranao ny mandinika mieritreritra rehefa hitanao hoe tsy normal le zavatra anankiray fanapakevitra raisinao hitanao hoe mampisalasala de sao de mba fa Andriamanitra efa mandondonanao na Andriamanitra efa titeny aminao mivili lalana mandraisa fanapakevitra hafa de taentompo daholo tsika rehavana tsy hoalavaina manontoro teny fa zay afatra foy zay nameny ny foko ary tiako zaraina amitsika tamin'ity androany ity dia mahomby aza amin'ny asa zay ataotsika rehetrarehetra tsika hotahin'Andriamanitra ny tsika ary engany isokatra ny lalana ary tena hita fahagahagahany ianao am'izay lalana rehetrarehetra alehanao ary tsy ho diso lalana mihitsy satria ny fanahy masina ny momba anao fanahy masina ny miaraka aminao izay zany fa dia zay ny fampiarezana foy fa dia manao veloma antsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy tsy dio ny pejitsika misy eo pejy toroteny velona fampianarana fandalina ny baiboly sy fijoroana vavolombelona de misy koa ny any amin'ny YouTube azadino ny micliquer le hoe abonné de mba ho hitanao ary toroteny BDB tany aloha be efa nanomboka tamin'ny 2017 misy toroteny fampianarana ny BDB mahasoa atsika misy fijoroana vavolombelona de anjaratsika zany mitsidika an'ireny pejy ireny mba hifanasoa isika sy hifananatra hifampahery hifanome lesona amin'ity lalan-danitra ity mba ahomby amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao takandry Abrahama zay nahomby tamin'ny lalana nalehany takandry Mosesy takandry Daniel reny olona nomban'Andriamanitra reny de misy zava-miafina lehibe matoy izy nomban'Andriamanitra ary tao amin'izay zavatra zay ary zay no trandrahantsika mba tonga atsika ihany koa ametraka tantara tsara eto amin'ity tany fandalovana ty sy amin'ny taranaka faramandimby rehetra ary indrindrandrindra ihany koa avita zavatra goavana ho an'Andriamanitra ho an'ny tompo ihany ho an'ny tompo rery ihany ny voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany milaza sy nidera dia manao velomantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny manaraka indray veloma tompoko